Safidy malalaka. Safidy malalaka. Izany no lohahevitra hodiny antsika amin'ity maraina vaovao ity, manasanao mba haritra hatramin'ny farany. Miaraba antsika rehetra indray amin'ny anaran'ny Tompo, ry mpiara-midinika namana rehetra. Misaotra antsika rehetra mifanarahana tsy tapaka izao dinidinika izao. Misy ihany koa nefa vaovao manaraka dia raisintsika am-pifaliana, raisinay am-pifaliana ianao, miarahaba anao, ka naiza misy antsika rehetra, na ny akaikindrina na faran'izay lavitra indrindra, mety any ampitan-dranomasina, dia tononona mandrakariva aminao ny fiadanan'ny Tompo, hanenika ny fonao sy ny ankohonanao. Dia iaraka hivavaka risika ankehitriny raha handinika izao lohahevitra izao. Andriamanitra zao, misaotra anao izahay no fotoana sarobidy omenao anay ahafahana miaraka mianatra indray ny teninao ankehitriny. Misaotra nanomezanao anay ny alina mangina natoriana sy ny hery rehetra ahafahana miatrika izao maraina vaovao izao. Tsy herinay izany natanjakay fa noho ny fahasoavanao ankehitriny ary dia mangataka izay mba esorinao ny hevitra mampisaraka anay aminao dia ny fahotanay izany. Ary kosa ny fanena masina no misy olo toerana ao anaty, ka dia ampianatra anay, ampitoetra ny teninao ho fiainan'ny tsirairay avy. Amin'araka Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Josoa 10 ka ny 2 ilay andinina atao tadidiana, izay manao hoe ary ireo mpanjaka ireo rehetra ireo sy ny tany dia azon'i Josoa indray mandeha. Satria Jehovah Andriamanitry ny Israely no niady ho an'ny Israely. Misaotra tamin'ny fiarantsika manatanteraka izany andininy natao tadidiana izany. Ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie 20, ny Deutéronomie 17, ny bokin'ny Josoa 10, andininy 20 dia manampy antsika hatakatra ireo famerana ny fandrahavana tanteraka mandritra ny ady nataon'ny Israelita. Izany hoe misy lalàna ny ady zany. Ny dingana napetraka rahana mandritra ny tanàna, ary mahakasika ny tanàna mpalompo sampy teo amin'ny Israely. Ary hitantsika tsara fa ny tanàna ny Kanana dia voalaza toy ny hoe tanàna voahozona. Izany no zavatra ilazany azy. Kanefa tiako ny ilaza aminao fa tsy miangatra akory Andriamanitra, fa mitovy ny fitantanan'Andriamanitra ny zanak'Israely sy ireo mponina tao Kanana ireo. Mitovy eo anatrehan'Andriamanitra. Dia izao ny zavatra misy samy mpanota na ny Kananita na ny Israelita. Averina indray fa hatramin'ny idiran'ny fahotana teto amin'izao tontolo izao mantsy dia tsy misy afaka mijoro anelanelany fa na miandany amin'Andriamanitra ny olona anankiray na manohitra an'Andriamanitra. Ny fanaharahana eny an-daniny dia mitarika eo amin'ny fiainana, ny fiainana mandrakizay, fa ny fanarahana eny ankilany kosa dia mankany amin'ny fahafatesana sy ny fandringanana mandrakizay. Aiza ny toerana misy anao? Mitovy zany ny toerana misy ny Kananita sy ny Israelita. Fa inona mampiavaka azy? Ny safidy. Ny safidy. Manome safidy malalaka Andriamanitra ho amin'ny tsirairay avy. Aseho fitsarana ara-drano nataon'Andriamanitra manoloana ny fahotana sy ny faharatsiana, ny fandringanana tanteraka. Napetrak'Andriamanitra tamin'ny fomba manokana tamin'ilay firenena novidiny, dia ny Israely zany, ny andraikitra fanatanterahana ny ampahany izany fitsarana izany. Izany hoe ilay ady natao tamin'ireo izay natrehan'ny zanak'Israely dia ampahany amin'ny fametran'Andriamanitra andraikitra ireo firenena Israelita rehetra amin'ilay fitsarana ataony. Zavatra misy mantsy dia teo ambany fifehezana entitra nataon'Andriamanitra ny fandringanana, ary voafetra amin'ny vanim-potoana iray teo amin'ny tantara sy ny ady iray teo amin'ny toerana voafaritra tsara izany dia ny tany Kanana fahiny izany. Arak'izany ary ireo izay niara-ny fandringanana dia ny koa mandrakariva tamin'ny fikasan'Andriamanitra ary ny aika ireny satria tsy manety ny bebaka izy ireo. Zao ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie. Deutéronomie 17, Deutéronomie 17 ka ny andininy 12. Hoy izy hoe, ary ny Israely rehetra andre izany dia atao ohatra ka tsy hanao ratsy intsony eo imasinao.
raha mandeha teny ianao ny amin'ny tanànanao anankiray izay nomeny Jehovah Andriamanitra ho anao honenana manao hoe nisy olona niteny ratsy nivoaka avy teo aminao ka nitaona ny mponinao anompo andriamanin-kafa zay tsy fantatrareo, didinio sy fotory ary adino tsara. Ka raha ino fa misy marina tokoa zany zavatra izany ka natao teo aminao izany favetavetana izany, dia asio ny latsavatra mihitsy ny mponina amin'izany tanàna izany ka levony ny tanàna sy zay rehetra ho aminy, ary ny biby fiompy dia aringano amin'ny lelatsavatra. Andeha hojerevantsika Josoa toko fahafolo, Josoa toko fahafolo ka ny andininy fahefapolo. Dia nasiany Josoa ny tany rehetra sy ny mpanjaka rehetra, dia ny tany avoana sy ny tany atsimo sy ny tany lemaka morontsiraka ary any ambodiny tendrombohitra, dia tsy nasiany niangana ireny fa naringany avokoa ny olo miaina rehetra araka ny didin'i Jehovah Andriamanitr'Israely. Dia nasiany Josoa izy hatrany Kadesy Barnea ka hatrany Gaza ary Gibeona. Ary ireo mpanjaka rehetra ireo sy ny tany dia azon'i Josoa indray mandeha, satria Jehovah Andriamanitr'Israely no niady ho an'i Israely. Ry mpiara-midinika namana, nasain'Andriamanitra handray andraikitra amin'ny fanatanterahany amin'ny ampahany fandringanana fitsarany reto vahoaka vahoakan'ny Israely reto. Dia fikasana dia ny amin'ireo olona zay tsy nety nibebaka hiara-ny fandringana toy izany koa mantsy ny Israely, raha toa ka manapa-kevitra hanaraka ny fomba ny fiainan'ny Kananita izy ireo. Zay ny voalaza teo amin'ny bokin'ny Deutéronomie toko 17 vakitsika teo. Zany hoe mitovy ny fitantanan'Andriamanitra ny zanak'Israely sy ny Kananita. Sao manko mirehetra isika manao hoe satria za vahoakan'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny hafa kanefa manao fanahinina mbola manao zavatra tsy mety, tsia mitovy ny fitantanan'Andriamanitra antsika. Ry mpiara-midinika namana, tsy kisendrasendra ny fiarovana vahoaka anankiray na ny fanazonana azy. Ireo nahazo tombontsoa avy tamin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra dia mety hamery azy koa ny tombontsoa izay ananany amin'ny alalan'ny fikomiana. Ary ireo izay hiverina fa anao ratsy dia mety hilefitra indray amin'ny fahefan'Andriamanitra dia ho velona izy ireo. Zany ny zapatoza. Ireo izay efa nandray ny tombontsoa dia mety hiverina indray amin'ny fikomiana amin'Andriamanitra ary fahafatesana no mahazo azy. Fa ireo izay hiverina voaozina na hiverina ho ratsy ka toka mitodika maka amin'ny hilefina indray eo amin'ny fitantanan'Andriamanitra, amin'ny fahalalana sy sitrapon'Andriamanitra, dia ho velona ka omena fiainana mandrakizay izy ireo. Ry mpiara-midinika namana, androany tazony ny mahavahoaka an'Andriamanitra anao. Fikiro ny fahamarinan'Andriamanitra zay efa noraisinao. Fa raha kosa mbola tsy nandray an'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao anao tamin'ny lasa rehetra, fotoana androany, satria ianao ihany koa dia zanak'Andriamanitra. Mitovy ny fitantanan'Andriamanitra ny olona rehetra, miantso ny olona rehetra tsy hakanavaka Andriamanitra mba hiantoraka eo aminy, satria ny fiainana mandrakizay dia nomen'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao ianao sy za ao anatiny izany. Tompany ombantsika rehetrarehetra ampahiry antsika n'izy. Amen. Dia ary araka hivavaka isika. Raha eo misaotranao zahay ny amin'izany teninao izany androany, ka nampafantatra anay fa tsy Andriamanitra tsy miangatra ianao. Mitovy ny fitantananao ny Kananita sy ny Israelita, mitovy ny fitantananao ny olombelona tsirairay avy, samy mpanota izahay kanefa samy tsy maintsy nomena safidy malalaka, na hiandany aminao zahay na hiandany amin'ilay fahavalo. Raha miandany aminao zahay dia fiainana mandrakizay no ho azonay. Ampio zay Andriamanitra mba hiandany aminao androany, hiantoraka eo aminao dia omenao anay ilay fiainana mandrakizay. Vavaka tononona sika tany amin'ny anarana Jesosy. Amen.